Anisan'ireo fenkevitra nivoaka tao anatin'izay fiaonambe izay moa ny fananganana ny voamera misahana ny fanonerana ireo niarambona sy ravafananana vokatry ny crise politique teto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fangatahana fanafoanana ny didim-panjakana mahatsotsika hoe résidence surveillée ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana mbola tsy hiala lavitra n'izay zava-nitranga teny amin'ny CCI Ivato sy ny fandravonana ny fenkevitra izay any isika naneho ny fahavononana ampiatra ny fenkevitra nivoaka tao anatin'ny fiaonambe ho an'ny fampiavana-pirenena notanterahana tao anatin'ny 5 andro indry ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina raha ny fanazavana izay noetiny misy ny fanapahan-kevitra azo raisina ao anatin'ny fotoana fohy, misy kosa nefa ireo tsy maintsy ilaina fandiniana maharitraritra araka ny fanazavana azo moa dia noraisin'ny filoham-pirenena ny fangatahana ny didim-panjakana mametraka ny fahalalahana ary mametraka ihany koa ny tsy mahatsotsika ho azy itsony hoe résidence surveillée ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Malalaky Marc Ravalomanana rehefa naraha maso tamin'ny trano fonenany tao anatin'ny fito volana izany hoe nanomboka ny volana oktobra niverenany teto Madagasikara. Neken'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fanafoanana ny didim-panjakana mametraka ny fahalalahana ary nametraka azy raha maso amin'ny trano fonenany résidence surveillée any Marc Ravalomanana. Efa nambarako tany am-piandohana fa tsy maintsy hojerena ny momba n'ireo olona izay voageja amin'ny endriny maro samihafa noho ny antony ara-politika. Enitsika androany maraina ny fanambarana nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Hoy izy hoe sady efa nisoratany tamiko izy io tamin'ny volana novambra 2020 ary mbola namafisiny tamitsika teo tamin'ity androany ity hoe manaja sy makatoa ny fanjakana tandalana aho, izy no miteny an'izany. Manaiky ny maharadalana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny tenako izay nivoaka tamin'ny fifidianana nandraisan'ny rehetra anjara, ary ny fahatelo maneho ny fahavononako anoana hatramin'ny farany ity fampiavana-pirenena ity. Soratra nataony io tompoky lasy tompoky vavy fanekena izay nataony retany rendanitra teo anatrehanareo vahoaka vavolombelona zany ka dia ekeko ny efa nitehaka reo nandeha melosary ekeko nitondra ny fandravana lay décret zay manao azy résidence fixe classe de banque. Ankoatra ny mpiaradia amin'ny Marc Ravalomanana anisany nangataka ny fanafoanana didim-panjakana io ihany koa ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka tao anatin'ny kabary ny maraina teo teny amin'ny CCI Ivato. Arak'izany malalaka ny fivezivezen'ny Marc Ravalomanana tao aorian'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny lalona-pamaranana ny fiaonambe ho an'ny fampiavana-pirenena.